Mandritra ny fanamarian'ny trano mpiantohana aro ny faefapolo taona nisiny dia tsy ionona fotsiny ao anatin'ny sehatry ny fiantohana ny aro fa itsinjany koa ny lafin'ny sosialy misy araka izany lalao samihafa mifanandrefy amin'izany tsingeritaonana izany. Anakaiky ny vahoaka ny assurance aro mandritra ny fankalazan'ny faefapolo taonany. Misy ny fanampiana izay entin'izy ireo amin'ny alalan'ny asa sosialy. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fankalazana izy ireo izany tsingeritaonany izany ka isy ny hetsika izay entin'izy ireo manamarika an'izay amin'ny alalan'ny lalao maro samihafa. Eo anatin'ny fankalazana faefapolo taona ny trampiantohana aro. Maro ny hetsika ataon'ny trampiantohana eraky ny Madagasikara. Fa izao zany anjarany eto Antananarivo amin'ny axe public dia misy jeu corporatif zany ataon'ny trampiantohana aro iarahany amin'ny mpanjifa, ny orinasa mpanjifa sy ny mpiara-miasa orinasa mpiara-miasa aminy izay atao amin'ny sabotsy 9 septembre 2024 eny Mahamasina amin'ny stade Mahamasina. Ny mpanjifa aloha zany efa misy an'ity jeu corporatif aty satria moa fantatritsika fa ao anaty vatana salama no ahitana ny saina mahiratra. Donc tsy eo amin'ny sehatra ny hoe arakasa foana fa mba nakekezana bebe kokoa ny mpanjifa dia misy koa le sport ataonay eo amin'ilay hoe public mbola tsy mpanjifa misy ny œuvre sociale izay ho ataon'ny assurance aro amin'ny fotoana tsy ho ela. Ny anakekezana ny rehetra no tena tanjona ao anaty fankalazana. Ny sabotsy ho avy izao no isy ny lalao izay andraisan'ny orinasa maro anjara tahaka ny amin'ny basket, volley, foot, pétanque, tennis, ny dihy ary ny jeu de société maro samihafa.